iza ny firenena manana passeport matanjaka sy misokatra amin'ny firenena maro indrindra maneran-tany. Mialohany hamantarantsika ny firenena manana passeport matanjaka indrindra, i Afghanistan aloha no voalaza fa gisitra indrindra amin'ny listra firenena 420 ihany no azo ny olom-pireneny tsidina tsy mila visa. Ireto avy ireo firenena matanjaka amin'ny passeport sy misokatra amin'ny firenena maro maneran-tany. Eo amin'ny larana faha-enina i Australie sy Portugal manome ny teratany ny hitsidika firenena 720 tsy mila visa. Mitovy eo amin'ny toerana faha-efatra i Royaume-Uni, Norvège, Danemark, Belgique ary Suisse afaka miditra firenena 720 tsy mila visa. Voalaza fa mahazo ny tonga sofoana ny passeport ireto firenena ireto. Mitovy eo amin'ny toerana fahatelo i Finlande, Suède, Pays-Bas, Autriche, Luxembourg, Irlande ary Corée du Sud afaka mitsidika firenena raiky amin'ny 720 tsy mila visa ny passeport ny teratany. Eo amin'ny larana faharoa i Espagne, Italie, Allemagne, France ary Japon passeport manome fidirana tsy mila visa amin'ny firenena misa 270. Passeport ny firenena izary no eo amin'ny toerana voalohany. Singapour izy no manana passeport ahafahan'ny teratany mivezivezy amin'ny firenena 570 tsy mila visa ka mametraka ny Singapourien ho teratany manana fahalalana indrindra hitety an'izao tontolo izao.